Kolotsaina azo lazaina fa vao haingana ihany noho ny idirany teto Madagasikara irony antsoina hoe fesipentina irony. Efa manomboka mahaliana ny tanora na ihany koa ny ankizy ny fanaovana ny hosodoko na ihany koa ny kisarisary amin'ny tarehy. Arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity indray ny mahakasika azy ireny. Mahaliana ireo tanora sy ankizy ny trano heva manao irony sary hosodoko atao amin'ny tarehy irony eny amin'ny hetsika karnavaly de Madagasikara eny Analakely. Tanora misa enina ao amin'ny fikambanana Savage no mifandrombona manao ity fandokoana tarehy ity. Araka ny fanazavan'izy ireo dia avy any Frantsa sy Allemagne avokoa no anafarana ireo akora anaovana ny fandokoana. Araka ny fahalalana azy aty Madagasikara mbola tsy misy olona mampianatra fesipentina zany fa nataonay zao mianatra ohatran'ny mampianatena dia eto mboanay zany ohatran'ny miezaka nanao plus izay mpikambana dia mba nanafatra produit ilay maquillage ampiasaina dia avy eo amin'izay mifampianatra tao an-trano zany dia mifampianatra tao anatin'ilay esprit ana hoe évasion ohatran'ny hoe plutôt hoe sauvage ohatran'ny hoe raha misy idée any aminao any dia avoakanao ilay izy tsy miandry hoe ireo produire zavatra na ohatr'izany fa raha misy idée ao aminao dia avoakanao satria zany ilay izy mbola tsisy nanao mihitsy teto Madagasikara dia nizahanay mihitsy hoe créer zavatra vaovao amin'ny alalan'ilay maquillage na fesipentina sy bodypentina dia zany nafa tonga an'ilay Savage. Fialamboly ary fahamoahana ireo zavatra ao anaty no nanaovan'ireo tanora ireto ity resaka fandokoana tarehy sy vatana ity amin'ny alalan'ireo kisarisary mahafinaritra. Hatreto tsy mbola misy ny fampianarana mahakasika ny fesipentina eto Madagasikara. Miezaka mampianatena kosa ireo tanora ary miezaka mampiatra izany foana ampitombo ny fahaiza-manao.